iditra amin'ny andiny fahatelo indray koa atika amin'izao fotoana izao zany amin'ity andiny fahatelo ity moa dia mbola ho tsindriako mafy mihitsy mikasika reto mpanao politika voalavo izay mampahantra manapotika atika malagasy reto. Hitantsika zao amin'izao fotoana izao fa mikorontana misy Antananarivo amin'izao fotoana izao, korontagnany reto mpanao politika voalavo reto, korontagnany reto député-ndahy tsy manjary reto, korontagna. Ary tika vahoaka mihitsy no entaniny zalahy hikorontana, entaniny zalahy hanakorontana hiaraka amin'izy ireo dia lasa matimaty fahatany. Fa tiako ny hanindry, tiako ny hiteny atika vahoaka, aza manaiky ankadalan'ireo olo ireo tika, aza manaiky mihitsy ka hoentinjareo mikorontana, hoentinjareo hanakorontana fa itsika hataonjareo sorona. Aoka hazava aminareo ny resaka fa reo olo ireo dia olo ireo tsy raha miady zany, tsara fantatra atsika tsy miady fa itsika no tadiavina hatao sorona mba raha ho sotroin'ny satana devily. Ka eto aho magnentana antsika iaby, hagnentana antsika vahoaka, na vahoaka ny Antananarivo, na vahoaka ny Majunga, Diego, Tamatavy, Fianarantsoa, aza momba ny aty, momba ny aty, momba ny aty fa aleo mipetraha ho neutre. Fa reo olo ireo dia reo olo ireo tsy raha miady fa mitady hanapotika antsika, mitady hanasorona antsika satria misy trosany vazaha antsika vahoaka malagasy, ananany vazaha trosa. Dia io trosa io dia tsy voavaka mandraka androany ka hitadiavana resaka korontana ady dia ao anatin'ny ady no anaovana kolikoly, anaovana politiky mba hafahana magnavaka ty trosambazaha ty. Fa itsika aza manaiky mihitsy korontagna reo olo ireo hoenty manao grevy dia milahatra an-dalambe voatifitofitry fahatany dia matimaty fahatany amin'izay ny hafarantsika. Zay mahatonga anay magnentana antsika vahoaka malagasy, tonga avy an-tsaina antsika ry havana, tongava saina antsika, aza manaiky ankadalan'ireto mpanao politika voalavo reto, mitongava saina ndao hitodika amin'ny fanjakam-pisorona, hitodika amin'ny fanjakam-pisorona io no vahaolana farany ho antsika, io no famonjena ho antsika. Tsisy olombelo hahavonjy antsika zany hoe izaho mahavonjy anareo, izaho mahafaka anareo, izaho hitondra anareo amin'ny krizy. Propagande daholo zany. Jesosy ihany mahavonjy antsika, Jesosy Kristy no mahafaka antsika amin'izao krizy be zao, amin'izao korontam-be zao, amin'izao fahoriana be mahazo antsika vahoaka malagasy zao. Andao tsika hifidy ary miaraka tanindrazana hitodika amin'ny fanjakam-pisorona fa io no vahaolana farany ho antsika. Saotra tompoko.